Soc à vitre en Outapenac 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac, ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. VAOVAO, faux shampoing citron, papaye limon, am sachet savoine. Manolotra anao ny vaovao. Miantso ny filoham-pirenena najanila lampandroenana ny vondrona politika dimy ahitana ny mapara ny VPM malagasy miara-miainga ny havana ARD miaraka isika ary ny antoko maitso asiny Madagasikara. Anolotra anarany ho Prime Ministre izy ireo izay nilaza androany fa manana ny maro anisy araka ny lalam-pandroenana. Akoatra ny mampianatra mpitsabo biby any Berija, mpiara-miasa akaiky amin'ny fitondrana rajonary mampiana izy hoy ireo ray aman-dreny androany. Ireo ray aman-dreny izay mahatsiaro ankehitriny fa nataony fitondram-panjakana fitaovana ny zanany. Raha pitso amin'ny valora maraina no hiakatra fitsarany Berija. Fiotsahan'ny tany, 5 maty, 4 naratra, 5 avitra somatsara teny amin'ny fokotany tsy adana ambony-depony, trano 4 nodifitra tanteraka. Nanomboka tamin'ny 2 maraina ny fikaroana nataon'ireo mpamonjy vono tamin'ny 4 ora sasantolakandro teo, vao hita avokoa ireo razana. Niakatra 300,000 amin'ny ankapobeny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro sy ny legioma no tata anatin'ny tapabolana. Manodidina ny 400,000 ariary ny kilaon'ny vargasy sy ny makalioka, raha 20,900 ariary izany teo aloha. Manodidina ny 500,000 ariary ihany koa ny kilaon'ny legioma raha toa ka 700 hatramin'ny 700 ariary izany tany aloha. Any Paris tsy naharaka ny tinadiny Charlie Hebdo natota telo tapitrisa-androany. Any Allemagne kosa indray natratra ray alina ny vahoaka Allemand sy silamo any toerana izay mitondra fehezam-boninkazo ho an'ireo 17 maty manoloana ny masovoa frantsay tany Allemagne. Miandry indrony zavatra. Soc à vitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soc à vitre en Outapenac. 020 22 682 28. 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac, ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale, GSI TOS. Inscription ouverte Au GSI TOS, 033 84 160 56. Au GSI Antananarine, 034 60 543 90. GSI Analakane, 033 12 606 92. Vao Coco! Naturali, Coco zato isanjato. Vao Coco! Tsy miparitaka. Vao Coco! Tsy mandoto, sady mora hoentina. Vao Coco! Azo antoko. Vao Coco! Tsara kalitao. Vao Coco! Tsy matahotra orana. Tsara! Vao Coco! Okey! Ya! Mora, ampiasaina. Vao Coco! Vao Coco, Tsara ho zao. zato ariary. Une grande promotion pour tous les clients chez Leftmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse,
25%, 30%. Lefmet, Anoussat. Toy fihenam-bidy eo amin'ny tranombarotra Baolay amin'ity taona vaovao ity. Maro ihany koa ireo entana azo atao fanomezana. Ampli de puissance, baffle, subwoofer 2.1, 5.1, lecteur DivX, TV LED Shangang, TV LED Hisense, panneau solaire 5 watts à 300 watts, réfrigérateur, synthétiseur, kojakoja maro an'ny vehivavy. Baolay miarahaba anao natratrany taona 540. Baolay ny tsara indrindra trano. Passe-passe une balle, Mathieu. Ye, hatramin'ny 10 janoary 10,000 monja ny décodeur ho an'ny tolotra manomboka amin'ny évasion sady manaim-pana ny fametahana azy. Tsy manampaharoa ny fety ao amin'ny canal plus canal 7. Miaraba tompoko lasy tomboko vavy tonga soto anatin'ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra KOLO TV miarabanao ary manasinao indray araka izany hatramin'ny faran'ny pejin'ny politika avy hatrany no hisantarantsika ny fiarahana amin'ny tian'io ity miantso ny filoha era-janary mampianina anaja ny lalam-panorenana ireo antoko dimy mitambatra dia ny mampara ny arakisika ny VPM malagasy miara-miainga ny ARDA ary ny antoko maintso indrindra eo amin'ny fanendrena ny Prime Ministre manoloana ilay article 54 sy ny article 72 hitambatra amin'ny fanolorana ny anaran'ny Prime Ministre vaovao ihany koa izy ireo raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo tetsy amin'ny hôtel Carlton Anosy Androany fanadina hoentiny heriny ny rabary. Miazakazaka ny toeram-pirenena nanomboka tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity isan'ny mitana ny sain'ny maro ankehitriny ny resaka fanendrena Prime Ministre hanolotra anarana ho Prime Ministre ary miantso ny filoham-pirenena hanaja ny lalam-panorenana ireo antoko politika lehibe dimy samihafa ireto. Eo anoloany ny fivoaran'ny raharaha politika eto amin'ny firenena. Eo indrindrandrindra eo amin'ny sorisoana amin'ny fihavanam-pirenena sy amin'ny fanoloana no Prime Ministre taoriana ny ialany Prime Ministre KOLO Roger dia izay mpanao politika manaraka reto izay nandray anjara tamin'ny fifidianana ivoahana tamin'ny Krisy tamin'ny 2024 dia manamafy ny fandalianay ny soatoavina demokratika sy republikanina izay isa ny matimatesanay hatramin'izay. Izay no antony nahatongavanay tamin'ny 2020 ny volana janoary 2024 tamin'ny fianianana nataony ny filoham-pirenena voalohany Republika fahaefatra ka no amafisiny ny arrêt numéro 10 tamin'ny 17 janvier 2014 ary izay ihany koa no mba nahatongavanay teny amin'ny fivoriana teny avolota amin'ny 9 janoary 2024 satria izay dia manaiky fa ilaina ny fifidianana ary fifidianana demokratika no nametraka ny fitondrana amin'izao fotoana izao eto amin'ny firenena ary toy izany ihany koa ny nametrahana ny antenimieram-pirenena araka ny didim-pitondrana numéro 11 CES tamin'ny 6 févroary 2024 izay isan'ny fototra ara-dalàna voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana ny Republika fahaefatra sy ireo lalàna rehetra mifanaraka amin'izany. Koa ny mapara izay nahazo seza 770, ny VPM MMM nahazo seza 570, ny parti havana RD manana député 10, ny parti vert asy Madagasikara manana député 10, ny parti arakisika manana député 9 izay miisa député 20
no mandrafitra majorité parlementaire. Koa araky ny andininy fa efatra amby dimapolo ny lalam-panorenana izay milaza fa ny filohan'ny repoblika no manendry ny prime ministre izay arosony ny antoko na vondrona tonko maro anisy eo amin'ny antenimieram-pirenena anjara ny vondrona toko ireo zany no manolotra ny prime ministre. Noho izany ny fiarahana izay misy ankehitriny no hany majorité parlementaire ao amin'ny antenimieram-pirenena araky ny voalazany 5/7/20 sy 20 amin'ny lalam-panorenana ka dia nanapa-kevitra fa anolotra prime ministre iombonana araka ny fanarahana politika izay nisonavina izy ireo ao anatin'ny fanankalozan-kevitra amin'Andriamatoa filohan'ny repoblika. Noho izany dia manainga ny filohan'ny repoblika izay anaraka ny lalam-panorenana amin'ny fanendrena ny prime ministre mba tsy hitohizany krizy eto amin'ny firenena. Izay ihany no any lalana tokana ahafahany Madagasikara mongoso any amin'ny fampandrosoana ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Nandeha ihany koa ny feo fa efa manana anarana ny amin'izany toerana izany ny filoham-pirenena. Adiny tanteraka ny mikasika ireo andin-dalàna ao amin'ny lalam-panorenana momba izany. Ny andininy fa 4/20 izay milaza fa ny antoko politika na ny vondrona antoko politika manana solombavambahoaka maro anisy amin'ny antenimieram-pirenena no manolotra izany. Tsy misy mihitsy ny hoe ny vondrona parlementaire na izay mahangona soniana solombavambahoaka betsaka no manao izany. Navoitra n'ireto antoko politika 5 mitambatra ireto dia ny mapara izay tarihan'ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina, ny Arakisika tarihan'ny filohany ny jeneraly Camille Vital, ny antoko ARD Havana miaraka amin'ny Dr Jean-Louis Robinson ary ny antoko maitso izay tarihan'ny Ramatoa Sara Georges Rabearso fa izy ireo no vondrona antoko politika manana ny maro anisy afaka manolotra izany anaran'ny olona apetraka ho prime ministre izany. Tsy misy vondrona parlementaire na député manangotra ny afaka manolotra anarana ho fidiana prime ministre. Isan'ny noresahan'izy ireo ihany koa ny mikasika ilay andininy faharoa amby fitopolo momba ny tsy tokony isian'ny fivadibadiana palitao eny amin'ireo solombavambahoaka. Fantaniana mipetraka ny momba ireo député sasany avy amin'ireto vondrona politika ireto izay mamadika mivantana na kolaka ny foto-kevitry ny antoko. Voalazan'ity andininy lalam-pandrenana ity fa azon'ny RCC ahongana ireo député ireo raha toka mivadika amin'ny antokona lany azy tamin'ny fifidianana. Mangataka fiaonana amin'ny filoha Rajaonarimampianina ny mpitarika ireto antoko politika 5 ireto ifampiresaka ny amin'izay fanolorana anarana izay. Fa nitondra fanazavana fanampiny mikasika ny Antsipiri ny fanambarana izay natao androany ihany koa ny filohan'ny antoko ARD Havana taoriany izay fanambarana natao andro antoko politika 5 mitambatra izay arao avy hatrany. Izy moa hitantsika amin'izao fotoana izao ny fandehana-pirenena izany hoe vory ireo filoham-pirenena teo aloha efatra miaraka amin'ny filoham-pirenena amperinasy amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo mpitondran'ny fivavahana ny ireo eglizy anankiefatra kristianina eto Madagasikara. Dia amin'izao fotoana izao koa zany io dia mandeha zany fivoriana amin'io misy zavatra tokony ataon-jareo izay iverenan'ny rapitso. Teo ihany koa zany ny fialan'ny prime ministre Kolo Roger izay ireny moa ny hitantsika teo tsy dia misy commentaire fa amin'izao fotoana izao dia tena mandeha mihitsy zany ny hoe mandrotsaka premier ministre 13 amin'izao fotoana izao ny député izay mivory eo amin'ny antenimieram-pirenena ary misy anarana maromaro. Ny voalohany indrindra aloha tsy anjaran'ny député no manolotra anarana premier ministre ny amin'ny président satria misy lalàna an'io ao anatin'ny lalam-panorenan'ny repoblika fahaefatra hoe antoko na vondrona antoko fa tsy misy hoe député manao an'izany. Député manao an'izany dia mety azo
fanontaniana amin'ireo antokony sy ireo filohan'ny antoko, ary misy fiantsoana indroa moa dia rehefa avy eo raha mazava fa mety dia voatana député ihany izy, fa tsy maintsy manaraka mibaiko ny antoko, fa raha zany dia tsy hisy mihitsy zany ny lalàna eto fa zay samy anao saim-patany, nefa zany ao anatin'ny lalàna article 72 fitambaran'ny article 54 sy ny article 72 zany dia mazava amin'izay zavatra izay dia ny antoko, vondrona antoko no manolotra zay maro anisa no manolotra ny prime ministre. Raha hitanareo teo zany le fivondronana na alliance dimy dia raha nilazaina teo zany ny isan'ny député dia no anatin'ilay antoko dia nisy 20 ny reo rehetrarehetra mitambatra zany zay vondrona antoko no tokony ame anaran'ny prime ministre. Ny anaran'ny prime ministre zany zay tsy hoe tonga dia fa izy ary aminareo no manana anarana prime ministre, nagatahanay fotoana président de république mba hijerena hoe iza no mety premier ministre afaka miara-miasa mba hialana amin'ity crise ity sy hampandrosa Madagasikara. Fa mbola amin'izay lafim-baovao izay hatrany fitaka ho an'ny filoha Rajaonarimampianina ny fanolorana ny filohan'ny senita ankehitriny eo amin'ny toeran'ny prime ministre. Raha nambarana ireo antoko politika dimy nanao fanambarana androany no resan'izy ireo manokana ny momba ny senita sy ny antom-pisiana ankehitriny izay raha ny voalazan'ny lalàna dia efa tsy tokony handray izay andraikitra izay intsony sy fikarakarana ihany koa ny fifidianana kominaly ho avy eo fanadina hoentin'ny heriny ny rabary. Ny fandrombahana ny fametrahana fanontaniana tamin'ity fihaonana tamin'ny mpanao gazety notanterahan'ireo antoko politika dimy mitambatra ireto ity. Momba izay anaran'ny prime ministre izay reteny amin'ny ireo aina aman-jery fa ny filohan'ny senita ankehitriny Ramatoa Tala Beatrice no mety hironan'ny filoha Rajaonarimampianina ho eo amin'izany toerana izany. Fa diso-kevitra eo amin'ny filoha-pirenena raha ny izany no mitranga hoy ny filohan'ny antoko RD Havana Jean-Louis Robinson. Raha resaka hoe etika sy déontologika no resahana dia angamba tokony ilaza ny filohan'ny senita amin'izao fotoana izao moa fa mbola filohan'ny senita izy hoe tsy handray an'io andraikitra io aho satria sode io manko amintsika malagasy ny tena marina irana le hoe sode verina hoe misy fomba isorana azy ve tamin'ny fandresena tamin'iny izay faharoa manarakaraka zany hiditra amin'ny fifidianantsika zao dia raha premier ministre izy mbola manany olona rehetrarehetra ao amin'ny senita izy movy azonay atao azonay hoe ekena hoe tsy mbala meme baiko eo amin'ny senita eo izy na dia fa tena indépendant le izy ary ny fahatelo dia aloha hotsofina ny resaka movy no maheo an'ny filohan'ny senita amin'izao fotoana izao dia ampilamina ny fiainam-pirenena. Raha lalàna amin'ny feny senita ihany koa dia efa tokony ho lany daty tamin'ny fiafaran'ny tetezamita ity rafitra ity. Raha ny vaovao farany anefa dia mbola nivoaka indray ny didim-panjakana manendry ny senita handray an-tanana ny fikarakarana ny fifidianana kominaly ho avy eo. Efa tokony hatsangana ny rafitra vaovao isolo izany hoy ny filohan'ny antoko VPM malagasy miara-miaingy ary fandikanany lalàna ny fizirizirina amin'izany. Izy ireo izay efa nanolotra tolo-dalàna teny amin'ny antemeram-pirenena mikasika ny fananganana ny CEI araka izay voalazan'ny lalam-panorenana. Ary araka ny lalàna dia efa mazava tsara fa tapitra tamin'ny tetezamita io senita io. Fotoanan'izao andraisana fepetra ametrahana n'ireo rafitra rehetrarehetra voalazan'ny lalam-panorenana. Mazava ny voalaza ao ary ny lalàna voalanitsika farany teo mikasika ny vodiparty tsinjaram-pahefana dia misoratra mazava tsara hoe structure électorale indépendante no mikarakara ny fifidianana. Isika zany hoe reto avantsika député reto no misafidy an'izay lalàna izay ho antsika avoaka malagasy fa tsy misy mihitsy ao anatin'io disposition transitoire amilazany hoe raha sanatria tsy mitsangana io dia mbola mitoy ihany ny senita. Loi organique io lalàna fehizoro dia izay lalàna izay no angatahanay hoe ovay atsangano rafitra vaovao. Tsy tafiditra ao amin'ny lahadinika hodiniany antenimieram-pirenena mandritra izao fivoriana tsy ara-potoana izao akory ity tolo-dalàna mikasika ny CEI ity. Mampametra-panontaniana ny amin'ny hoe inona ny tanjon'ny filoha amin'ny tsy fandravana ny senita. Hitsambiky mikipy indray ve ny filoha Rajaonarimampianina ka anendry ny filohan'ny senita ho prime ministre.
Vaovao avy eny anivo ny anteny miram-pirenena kosa indray lantsina sy mpanovana tena anivo ny anteny miram-pirenena ny lahadinika ho an'ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany ho amin'ity taona 2024 ity hojerena ao anatin'izany ny sarita manokana ho an'ireo tanan-dehibe miisa 3 ny mikasika ny solotena ny anteny miram-pirenena ao amin'ny fitsarana ambony na ny HCG ary ny mikasika ny fananganana ny anteny miran-dolona fanadidiny iltasinjo. Solombavam-bahoaka 70 no nandany ny lahadinika ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny miram-pirenena androany tolakandro. Lantsina sy mpanovana izay lahadinika izay. Ao anatin'ny 12 andro, iverina ny ady-hevitra mikasika ny sata manokana ny tanàna lehibe 3 Antananarivo, Nosy ary Sainte-Marie. Raha ny resaka nandeha teny Tsimbazaza, tsy neken'ny solombavam-bahoaka ny fizarana ho boriboritany 40 an'Antananarivo. Iverina amin'ny fizarana 4 teo aloha izany raha ny resaka ny solombavam-bahoaka. Ankoatr'izay, hodiniana ao anatin'ny asam-boamiera Rahampitso mikasika ireo fangatahana fananganana kaomina vaovao. Mbola misy andreo solombavam-bahoaka ihany koa anefa no nitsipaka izany no ny tsy fisian'ny teti-bola ampandehanana ireo kaomina vaovao ireo. Isan'ny lahadinika any amin'ny anteny miram-pirenena ihany koa ankoatra izay ny fandinihana ny momba ny fananganana ny anteny miran-doholona. Ny zoma 12 janoary izany no andalo asam-boamiera ary ny zoma 13 janoary no olanina eo amin'ny fivoriana azo atrehan'ny rehetra ity lalàna fehizoro ity. Ankoatra ireo resaka momba ny politika, hodiniana ihany koa no mikasika ny lalàna malagasy mifehy ny fitaterana anabakabaka sy ny lalàna mikasika ny fitantanana sy fiarovana ireo faritra arovana eto Madagasikara. Ny 20 janoary ho avy izao kosa no hifidy ireo solotena ny 4 eo amin'ny HCG ny solombavam-bahoaka ny 20 janoary amin'ny 4:00 no hifarana amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana eny Tsimbazaza. Fa ny gadona tanindrazana androany lieutenant colonel Charles rehefa nitsapo tena tany Lareunion nandritra ny 3 taona mahery raha tsy ahivina isan'ireo gadra politika 5 nahazo fanalefahan-tsazana grâce présidentielle tamin'ny 24 ny volana desambra 2024 farany teo ny tena nanamafy ny fisaoran'ireo izay nikarakara azy i Charles Andriana Soavina tamin'izao fahatongavany izao fanadina hoentin'ny Zorakotsindrina. Hirahira sy tabataba no nandraisan'ny fianakaviany ny lieutenant colonel Charles teny Vato eo atoandro io. Tamin'ny ray ora latsaka fefa no nigadona tetiny fiaramanidina nitondra azy avy atsy La Réunion. Toerana izay nitsaboany tena hatramin'ny volana desambra 2024. Tsy nety nanao fanambarana politika kosa ny tena ny raha nanontaniana. Ny zavatra resako aminareo dia amin'ny manaraka tsika mbola resaka bebe kokoa raha ohatra ka misy ny tsy dia ampiampy loatra. Isan'ireo gadra politika 5 nahazo grâce présidentielle tamin'ny 2020 ny volana desambra lasa teo i colonel Charles. Raha tsy hivina, nalaza tamin'ny raha 2020 ity miaramila ity. Isan'ireo nandray anjara tamin'ny fikasana nongam-panjakana tamin'ny 17 ny volana novambra 2020 teny amin'ny bany Vato ny tenany. Ny 24 ny volana novambra tamin'ny taona io ihany dia efa voasambotra izy ary nidoboka teny Tsefa. No ny aretina nahazo azy anefa nahiditra hopitaly teto Andrenivohitra izy. Rehefa tsy vita teto ny fitsaboana dia nalefa tany La Réunion nitsabo tena ity kolonely ity. Voaheloka higadra sy hanao asan'ny terivozona mandra-pahafaty ny kolonely Charles taorian'ny raharabany Vato raha toa ka gadra 5 taona ka hatramin'ny 7 taona ny an'ireo manamboninahitra sasany. Efa nahazo fanalefahan-tsazy avy amin'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina tamin'ny faran'ny taona avokoa izy ireo. Eo amin'ny lafiny diplomasia kosa indray zava-dehibe tsy maintsy hirsony ny fambevanam-pirenena mba hisiny ny fahamarinan'ny toerana ara-politika sy ara-toe-karena ho ny masivo amerikana Robert Kiamate miasa eto Madagasikara androany. Toy izany ihany koa ny fametrahana fanjakana tsara tatana sy ny tany tandalana ny fanajana ny zon'olombelona ary ny ady amin'ny kolikoly. Ireo no teboka lehibe no resahany ity masivo amerikana ity sy ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina nandritra ny fanaterany lettre de créance na ny taratasy milaza ny fiasana eto Madagasikara teny avoloa io maraina io. Ankoatr'izay voaresaka ihany koa ny fiverenan'i Madagasikara ao anatin'ny tsenam-barotra ny Agoa ary naneho ny fahavonona ny anampy an'i Madagasikara ny tena ny fanampanazavana. No resana hitao ihany koa ny filazana fa ilaina ny manamafy orina ny androm-panjakana misy.
sy ny fametrahana ny fanjakana tsara-tantana ary ny mahazava-dehibe ny fiverenany Madagasikara eo anivon'ny firenena mandray anjara amin'ny AGOA. Ary farany nampanantena ny filoha fa hiara-iasa akaiky ny firenena roa tonta amin'ny fametrahana ny ezaka izay efa natombo dia ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny ady amin'ny kolikoly mba ahafahana mizotra amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Eo amin'ny pejy toe-karena kosa indray fantatra fa misy mibata andramena ao anaty sambo izany hoe manao embarquement na bois de rose indray kehitriny any amin'ny 10 kilometatra atsimony Mananara amin'ny lalam-pirenena fahadimy zanaky ny mpitondra fanjakana ambony no voalaza ary voatontonona any an-toerana fa tompon'ireo azy sarobidy ireo araky ny loranom-baovao maromaro mamarinay tamin'ity hariva ity hatreto ihany koa tsy fantatra izay ny hafaran'ilay sambo sinoa voalaza fa nandefasana bois de rose sy ny helikoptera tany an-toerana. Famboly amin'izay pejy ny toe-karen'izay hatrany niakatra 300 amin'ny ankapobeny ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro sy ny legioma tato anatin'ny tapabolana manodidina ny 700 ariary ny kilao ny vary gasy sy ny makalioka raha toa ka 520 ariary zany teo aloha manodidina ny 500 ariary ihany koa ny kilao ny legioma raha toa ka 700 ka hatramin'ny 400 ariary zany tany aloha. Ankoatry ny fiakarany viditsolika manampitrotraka ihany koa ny faharatsian'ny andro sy ny toetry ny andro arao ny fanairetiny Lilira Piata. Aina ioatra ny 700 ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-pianana amin'ity taona ity raha mitohy ny fiakaran'ny vidin'entana eny an-tsena. Ankoatra ny fiainany sandany ariary izay misy fiantraikany amin'ny fanafaran'entana, hitantaratra sahady amin'ny fiakaran'ny vidin'entana ny fiakaran'ny solika farany teo. Eo amin'ny 300 eo izay tahan'ny fiakaran'ny vidin'entana izay tato anatin'ny tapabolana. Voatery mampidina ny vidin'entana ireo mpivarotra noho ny fiainany fahefan'ny vidin'ireo mpanjifa fa tiantoka hatrany amin'ny 500 no aterak'izany ho an'izy ireo. Voatery mampidina satria matetika rehefa tsy saly olona dia lasa simba fotsiny l'entana dia amidy avadika vola zany. Eo tsy maintsy misy ny fatiantoka amin'ilay izy satria hitanareo rehefa mijanona io dia tratran'ilay orana nefa dia lo dia lasa aleo mahita an'izy hoe amidy fatiantoka dia toy izay mahita an'izy hoe lo fotsiny dia lasa arina fotsiny avy. Androany zao lasa 700 sy arivo dia 200 sy arivo. Tokony eo amin'ny 700 dia 700. Dia lasa makarahetsy latsaka zany zay zao ndraiky kitapo. Nefa azo efatra alina mahery kely raha mifamorana. Ny olona zany zao raha ohatra hoe maka 5 kilao lasa 2 kilao. Miena zany. Dia izay takatra an'izay zany ny anaovana anazy. Na ny legioma na ny vary na ny entana fampiasa amin'ny andavanandro na ahitana fiakarany avokoa, manodidina ny 500 ariary ankehitriny ny kilao legioma toy ny haricot vert sy ny ovy, raha toa ka 400 ariary izany teo aloha, manodidina ny 400 ariary hatramin'ny 500 ariary kosa amin'izao ny kilao ny vary gasy sy ny makalioka, na ahitana fiakarana 200 ariary eo ny kilao siramamy sy ny menaka. Antony maro no mitarika izany fiakaran'ny vidin'entana izany raha ny fahitan'ireo mpivarotra azy. Faratsian'ny lalana, ny orana, ny gasoil, ny akatra daholo dia ohatr'izay mitambatra ao daholo zany le izy. Mo matetika koa ohatra zao fiakaran'ny vary satria ny andro ratsy, tsy mamaina vary ny olona dia miakatra. Efa akaiky ohatr'izao ny vary vao zany dia miakatra foana ny varotra anay. Tena miakatra raha zao dia avy amin'ny fiakaran'ny solika sy ny fiakaran'ny euro. Izay mahatonga vidin'entana miakatra. Dia eo koa zany amin'ny lafiny indray le hoe ny sandam-bola koa zany antsika midina. Dia ny sandam-bola vahiny nefa miakatra dia tsy maintsy ampiakaran'ilay olona mpanavatra entana ilay vidin'entana. Iamafy noho izao ny vidim-pianana manomboka amin'ny volana martsa izao raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana. Aorian'ny volana febroary izao no fantatra fa hiakatra indray ny viditsolika. Hiatra manomboka amin'ny volana jona izao kosa ny vérité de prix na dia voatazona hoe 100 ariary aza ny sarandalana saika lany amin'ny fitaterana ny ampahany betsaka amin'ny vola miditra amin'ny tokantrano iray isam-bolana. Vaovao mikasika ny raharaha Berija kosa indray raha mpitso amin'ny valora maraina no hiakatra fitsarany Berija ankoatra ny mampianatra ho mpitsabo biby azy. Mpiara-miasa akaiky amin'ny fitondrana rahajonary mampiany Berija hoy ireo ray aman-dreny androany ireo ray aman-dreny izay mahatsiaro ankehitriny fa nataony ny fitondram-panjakana fitaovana ihany zany ny samefa ny antso any Berija na ny filoham-pirenena ny minisitra ny fampianarana ambaratonga ambony tamin'ireo raharaha mamaivay teny anivo ny Université de Madagasikara raha nambaran'izy ireo hatrany. Etsakilan'izay manambana ny anamafy ny fitokonan'izy ireo mpianatra ampolony manaraka ny Berija raha toa ka tsy mivoaka rahampitso io lehilahy io. Fanadidina ho entiny Michel Ranartson.
Radonary mampianina mpamadika sy mpanadino namana rafitinina io no afatra mavesatra nampitainy ny ray aman-dren'ny Berija androany. Raha toa ka mpianatra ho mpitsabo biby sy isan'ireo mpitarika fihetsiketsehana eny Ankatso no nahafantarana ny maro azy mpiara-miasa akaiky amin'ny fitondrany ity mpianatra ity. I Berija dia nisan'ny olona zany mba niara-niasa tamin'ity fanjakana mitondra amin'izao fotoana izao ity. Tamin'iny fifidianana an'Andriamatoa filoha Radonary mampianina dia niangavany Berija zany Andriamatoa filoha mba hanao direkteuran'ny kampagna hifidy azy ka eto zegny za mareny za maneho ny alaheloko za. Ary indrindrandrindra koa zany amin'ny madame ministre ny fampianarana ambony. Izany ray aman-dren'ireo mpianatra reto e. Ary Berija ny anisan'ny rainy madame koa nandeha tany Majunga nandamina ireo mpianatra ny grève izay fantatra antsika rehetrarehetra fa nisy famoizanena tany. Eninandro izay no natory tany Tsiafa i Berija. Hatreto tsy nahavaniny ireo fihetsiketsehana no tanterahiny ireo mpianatra ampoly ny mpanaraka ny Berija. Toa zary tsy misy mihaino sy manaraka izy ireo. Manambana ny anamafy ny fitokonany ireo mpianatra ampoly manaraka azy raha toa ka tsy mivoaka i Berija raha ampitso. Tsy mijanona amin'ny fihetsiketsehana. Ino moa zany raha ohatra ka zany no zava-misy dia mitohy hatrany ny tolonanay ary tsy mifarana ary ny mafy hatrany. Mbola maro ireo fanontaniana tsy nahazo ombaliny hatreto. Eo ny mikasika ny antony marina ny ampangana azy, ny mikasika ireo mpanao politika voalaza fa tafiditra ao anatin'io raharaha io. Raha pitso amin'ny valora maraina no hiakatra fitsarany i Berija izay fantatra aloha izany hatreto fa ampiaingan'ny fanjakana ho ny karakara fanonganam-panjakana samirery noho tsy fisian'ny olona hafa na mpanao politika hafa nidoboka niaraka tamin'ny tany Tsiafa. Faraky ny efa narahinotana anatin'ireo lohatenim-baovao olona 3 no namony ainy tetsy amin'ny fokontany Tsiadana Ambohidepona vokatry ny fiotsahan'ny tany androany maraina tokony ho tamin'ny iray ora tamin'ny 4 ora sasany tolakandro teo no tafavoaka ny roa tamin'ireo naharitra adiny 4:40 ora kosa ny fikarohan'ireo razana roa amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao isan'ny loza mitataona ny fiotsahan'ny tany tahaka izao fanadina hoentiny Mikaela Ramarolahy. Androany tokony ho tamin'ny iray ora maraina taitra tamin'ny torimasiny ireo mponina teny amin'ny fokontany Tsiadana Ambohidepona niotsaka ny tany rakitra tanteraka ireo trano miisa 4 vokatr'izany. Olona valo no fantatra fa niarambona 5 miavitra somatsara 3 kosa no maty vokatr'izany. Tamin'ny 5 ora sasany teo no tafavoaka ny razana voalohany tovovavy 13 taona mitantara ny zava-nitranga ny rainy. Niezaka aloha ny azevitra tratra ny sandriko sy ny tanako. Satria ty zanakely ty zany nitarehany tena nitadiava mba hiaza ho miaina zany nanala boriky sy ny karazana eo ambony fandrina zay amin'izany dia mama nitavalatraka ao ambany fandrina ihany dia atseto dia ty aloha navotana dia avy tenzay miverina nanala ny mama ndray dia zay fomba navotako an'zareo efa tafavoakako daholo fa le maty io sisa iny tena tsy tafavoakako tsony sady reraka satria endrana loatra le zavatra mahazo. Nanomboka tamin'ny 2 ora maraina ny fikarohana nataon'ireo mpamonjy voana tamin'ny 4 ora sasany tolakandro teo vao hita ireo razana roa hafa izany hoe naharitra teo amin'ny 14 ora teo ny fikarohana natao. Le olona tombotragno zao raha fantotra tragno zay nampandreza le aviny dia tonga taty zay tamin'ny 5 teo dia mijery izy dia tsy nahazo nikasiny raha fa mihaino le pompier afaka mangady azy zay eto ka eto le raha ty efitrano. Loza mitatao ny fiotsahan'ny tany toy izao rehefa vanim-potoana ny fahavaratra. Antony mitarika an'izany ny fahalemen'ny tany raha nambaran'ny mpamonjy voana. Miisa 7 zao nisan'ny trano ny anjera dia ray tamboa dia ray rarivato mur de soutènement zany no ny anjera ny vonjovona natao zany hatramin'izay dia nanala ny loza mitatao. Tatitra avy amin'ny mpamonjy voana teo anelanelan'ny 1 Desambra ka hatramin'ny 7 volana Janoary farany teo izay. Ho an'ity herinandro ity akoatra n'ity tranga teny amin'ny fokontany Tsiadana ity trano miisa 15 isa no indray niotsahan'ny tany teny Andoharano Tsimbazaza.
Vaovao mikasika ny toetry ny andro kosa indray izy mahavy no mety hiditra an-tanety ary hivadika ho rivo-doza ilay andian-drahona ao atsimon'ny Madagasikara raha ny vinavina ny mpamatatra ny toetry ny andro faritra roa hatreto no efa tafiditra ao anatin'ny loko mena na ny loza miantra ho an'ny tondra-drano dia ny faritra mena be sy melaka tafiditra ao anatin'ny loko mavo kosa na loza manambana ny faritanan-Antananarivo, Mahajanga, Avaratra sy faritra atsimo andrefan'ny Nosy ary Orombe ary ao anatin'ny loko maitso kosa ny Toamasina sy ny faritra Sofia tsy atahorana intsony kosa ilay rivo-doza Bonsi satria efa any amin'ny 700 kilometatra atsinan'ny Madagasikara no misy azy. Fanampanazavana. Ao anatin'ny mizomany amintsika manantena fa efa hivadika ho rivo-doza io andehan-drahona io. Na izany aza tsy any loatra ny tena olana fa le fiomanana teny izao amin'ny fiatrehana ny fiavian'ilay rivo-doza izay hitondra orana sy tafidrivitra amin'ny faritra voan'andrefa Madagasikara. Vinavina ihany no azo mena eto satria ao anatin'ny 3 andro na 2 andro dia hivadika ho rivo-doza izy io ka mety ho antenana fa amin'ny faritra voan'andrefa Madagasikara iny no hidirana raha araka ny vinavina hatrahatreto aloha. Trangam-piarahamonina miverina indray ny fanafiana amin'ny tapiadina eto Andrenivohitra trano fivarotana miisa 4 no teteziny andian-jiolahy miisa 20 malialina teny Avaratanana Ambatolampy. Vola tapitrisan'ny maro no lasan'izy ireo tamin'izany olona iray ny voatifitra teo amin'ny tongony. Olona 3 hafa kosa no naratra tsy nisy ny anana fohy, naroatra ny andro aviorina sy ny fahatapahan-jiro eo jiolahy nanaovana izay asa ratsy izay fanadinika eto Andretsilavo. Atairana ny nanjonim-ponina teny Avaratanana Ambatolampy omaly tokony ho tamin'ny fitora sasany ariva. Ny refidrefitra ny basy, jiolahy miisa 20 no tonga nanafika ny trano fivarotana sy bara miisa 4. Manam-porofo izany ireto dia ambala eny amin'ny rindrina ireto. Ity trano iray ity ohatra, mpifanolo-bodirindrina nandrehitra jiro hijery ny zava-misy no notifirina ireo jiolahy. Tsy afananoatra araka izany ny mponina. Da ao anatin'ny 20 minitra monja, lasa ny avokoa ny vola maty ny ropivarotra nandritra ny tontolo andro. Manao imperméable zareo dia misy satro ohatr'izao ilay perméable dia tsy hita zany ny tarehany fa fantatratra zany orana dia midina amin'iny fotsiny izy, midina tamin'ny nakaty ohatr'izao ka izy zany tato. Lozy an'izay avy eo milamina daholo nareo fa taty daholo izay vola atao aminareo ato. Dia efa azo ny vola dia voaka tsy moramora zareo dia lasa nidina tany ambany terendry episerie iray. Antapitrisan'ny maro araka izany ny azon'ireo jiolahy. Olona iray ny voatifitra teo amin'ny tongony ka voaterina hiditra hopitaly, 3 hafa kosa naratra vokatr'ilay fanafiana. Ankoatr'izay, isan'ny nanaitra ny mponina teny an-toerana ihany koa ny nahafahan'ireo jiolahy ireo nivoaka ny tanàna. Antony, tonga ara-potoana ny mpitandro filaminana izay tsy lavitra akory ny toerana nitrangan'ny fanafiana ary efa nanodidina ny tanàna. Raha ny fanazavana azo nomeny ny tompona andraikitry ny fokontany, vao voalohany nahitana tranga fanafiana amin'ny tapediana tahaka izao tetỳ an-toerana. Olona avy any ivelany ireo nanafika ireo raha ny fanazavana azo hatrany. Na izany azy, misy piray tsy kombakomba amin'izy ireo avy eo an-tanàna. Sarotra mihitsy raha hoe vahiny voaka eto amin'ny tanàna eto sy hiditra eto fa misy namany mihitsy nga mitarika azy nanoro azy satria ireo olon'ireo koa ohatra ny voafidy mihitsy hoe reto ny tsena vakina tonga dia efa tsy misy hoe tsapatsapa tsomba tonga dia fantatra hoe ty no tapena dia tsy misy fiakadiny akory vita. Nanararaotra ny andro avy orana ireo jiolahy ireo hoy hatrany ny mponina teny an-toerana. Manampy izany ihany koa ny fahasimbany andrin-jiro manazavan'ny arabe sy ny tanàna izay efa tsy nandeha intsony efa ho efa-bolana lasa izao. Miverina indray araka izany ny fanafiana amin'ny tapediana eto Andrenivohitra. Ity farany izay azo lazaina fa niato tato anatin'ny 2 volana izay. Fantatra kosa tamin'ity anio ity fa ho isan'ireo atolotra hofidiana amin'ny prix Nobel de la paix Père Pedro amin'ity taona 2024 ity ny haingan-droany ny fanentan'ireo sombam-bahoaka hanao taratasy fanohanana azy amin'izany fifidianana izany. Fandroany amin'ity taona ity no voasafidy ho isan'ireo hofidiana amin'izany prix Nobel de la paix izany i Père Pedro ny asa soa nataony teto Madagasikara nandritry ny 20 taona mahery no mahatonga azy voatonona amin'izany. Fa maresaka avy any ivelany kosa indray no izantsika ny fiarahana ny Paris tsy naraka ny tanady ny Charlie Hebdo nivoaka androany any Alemaina kosa raha hiala ireo mpanao fihetsiketsehana omaly no hita niaraka tamin'ny filoha Alemana Joachim Gauck sy ny chancelière Alemana Angela Merkel ary Ayman Mayek izay nisolo tenan'ny Islamo any an-toerana. Nametra amboninkazo ho an'ireo 70 maty nandritry ny tranga Charlie Hebdo arao ny fanadihadiana teo amin'ny sariny France 24. Isika no Alemana, izay no nambaran'ny filoha Alemana omaly tamin'ireo Royal tao Berlin izay nahitana ny chancelière allemand Angela Merkel ary Ayman Mayek izay nisolo tena ny Islamo any an-toerana.
manoloana ny mahasovoan'ny frantsa no nitanterana ny mihetsika ary fanohanana ny firenena frantsay izay nitrangan'ny fanafiana Charlie Hebdo tamin'ny herinandro lasa teo. Raha nambarany Eman Mezek tsy amilan'ireo mpanao asa fampihoroana ny mba ny finoana amin'ny endro maro izy ireo. Nanamafy izany ihany koa ny chancelière allemand Angela Merkel ary nilaza fa mampiasa ny fitaovana rehetra momba ny lalàna hiadina amin'ny herisetra sy ny tsy fandavana. Mbola mitoy ny hetsika tanteran'ny Pejida izay manohitra ny fidiran'ny finoana silamo any Alemana tao Berlin nandritra ny volana maro izay. 5,4 alina izy ireo ny alatsinainy teo tao Dresde. Raha etsy kosa ireo izay mitaky ny fihavanana tany Alemana io andro ihany. Marihana fa 220 tapitrisa ny mponina any Alemana, raha 4 tapitrisa amin'izy ireo no silamo, izay avy any Turkia avokoa ny puiran'ny akamaroan'izy ireo. Iverina eto an-toerana kosa sika n'olitra anarana ho Prime Ministre, ireo vondrona politika dimy ahitana ny mapara ny VPM malagasy miara-miainga, ny havana RD ny arak'sika ary ny antoko maitso ho asan'i Madagasikara, izay nilaza androany fa manana ny maro anisa araky ny lalam-panorenany farampitso amin'ny valora maraina no hiakatra fitsarany Iberidy izay mpiara-miasa akaiky amin'ny fitondrana rajanary mampianina raha ny nambarany Ray aman-dreny ny androany. Fa vao mikasika ny toetry ny andro kosa ny izy mahavy no mety hiditra an-tanety ary ivadika ho rivo-dozy ilay andian-drahona ny ao atsimon'ny Madagasikara raha ny vinavina ny mpamantatra ny toetry ny andro. Fa ny gadona tanindrazana androany kosa ny lieutenant colonel Charles Andrianosoavana rehefa nitsabo tena tany La Réunion nandritry ny 3 taona mahery. Dia izany koa no entina manakatona ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ny tianio ety saorina trany ianao na arak'izany hatramin'ny faramay fotoananao indray raha mipitsy tahaka izao veloma tompoko. Soc à vitre en Outapénac 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapénac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée habilitée par l'État. VAOVAO, shampoing citron, papaye X-Mont, am sachet Stavoin. Nanolotra anao teo ny VAOVAO.